Ministera ny varotra sy ny kolotsaina ary ny mpanakanto rehetrarehetra manerana ny nosy. Tokony fampidinika isika zany hoe ahoana ny fomba atao fa raha ohatra ka hoe miena lavitra be ny masokarenan'ny mpanakanto ka misondrotra ny masokarenana izay manao an'izany piraty zany tsy misy zavatra sarotra fa foana ho azy io satria izy moa zany tsy azo tombatra leo ny olona makary amin'ny original. Ankehitriny fa hitantsika tsara mihitsy fa efa manomboka miena ny salam-pavitrian'ny mpanakanto amin'ny famoahana an'izany vokatra izany nefa fiainana tsy misy zavakanto tsika ihany angamba mety mahafantatra ny vokatra an'izay ka tokony mba omena ny lanjany zany io olana goavana be miatra amin'io mpanakanto io fa tsy avela ho safosafona fotsiny dia amin'izay mba mitohy ny fifanomezana eo amin'ny resaka kanto sy mpankafy. Misaotra ny TVM moa zany namokatra nyity fandarana ity fa tena ilainy mpanakanto tokoa moa izy ity ary misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny groupe Sarika moa zany. Mametraka ny veloma ho amin'ny mandram-peo nandray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.